Aleluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alahady faharoapolo ny volana aogositra 2023. Ry ava malalao amin'ny Tompo, faly ao anio manambara aminareo eran-tany ny amin'ny fahavitan'ny batisany mpanompon'Andriamanitra anankiray zazalahy anankiray izay ao Antananarivo ao Madagasikara dia vita soma tsara ny batisany omaly. Ny Tompo mihitsy no niditra an-tsehatra, voninahitra ho an'i Jesosy. Ry havana, efa nambara teto tamin'ny asabotsy eriny fa nisokatra tamin'ny asabotsy eriny zany herinandro lasa zany ny vondrombavaka ho avy Jesosy Kristy Tompo mibeba ianao ao Antananarivo. Ry havana, isaorana ny Tompo lehibe, isaorana ny Tompo satria izy no miasa. Ary rehefa miasa ny Tompo dia tsy misy ny mahasakana. Ry havana, vita batisa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray omaly hoy ao, voninahitra ho an'i Jesosy. Raha misy aminareo mangetaeta ao Antananarivo na ny manodidina ny Antananarivo te hiara hivavaka aminay, izany hoe ny Tompo no patron, ny fanahy masina no mibaiko, dia faly izahay mandray anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Afaka ianareo manoratra amiko, efa nasiko numero telefona ao atao amin'ity YouTube aty zany ao amin'ny apropos dia afaka jerenao ny numeroako. Afaka miresaka amiko amin'ny alalan'ny WhatsApp enao. Ary omeko ilay mpanompon'Andriamanitra izay izy no miandraikitra ny any Antananarivo. Isaorana lehibe Jesosy satria be fitiavana izy. Ry havana, ijoro vavolombelona foy ao anio. Zany hoe ny zavatra izay nasehoan'ny Tompo fahagagana, nasehoany omaly alina raha tao anatin'ny fitaombavaka izahay. Ka alohan'izany dia hiara hivavaka isika Tompoko. Hivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao Jesosy, manaja anao, mankalaza ny anaranao Tompo, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ary tsy misy toanao. Anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra Jesosy. Ka misandrata ianao Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao. Fanahy masina, ianao lay lehibe indrindra, ianao lay masina, tsisy petina eo anatrehanao. Ka mangataka ny fitarianao fanahy masina, oka ianao no hiteny amin'ny alalako. Ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masina fa manetry tena eo ambanin'ny tana maherinao ao. Oka ianao fanahy masina no hikasika ny olonao tsiraray avy, satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Jesosy. Ny fiangonana izay apekarinao Tompo dia ny fiangonana tsisy petina Jesosy. Ka mangataka aminao fanahy masina, oka ianao no hiteny, oka ianao no hikasika ny olonao tsiraray avy. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra anay tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany, fa miverina ny tany foana izany. Jesosy Tompo, ianao no manda afo manodidina anay, ka misandrata Tompo eo anatrehany izao tontolo izao. Misaotra raha eo. Aleluia. Amen. Ry ava malala amin'ny Tompo, araka ny noteneniko teo dia ijoro vavolombelona foy ao. Raha nivavaka izahay omaly alina dia nisy fagagana lehibe nataon'ny Tompo. Ny zavatra niseho dia no nefa nanomboka nivavaka zany izahay dia ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray dia ratsy be ny rezoany, dia tapaka foana zany ny rezoany. Zany hoe tafiditra ao anatin'ny groupe izy zany miara-mivavaka, dia aveo tafavoaka indray zany izy, niverimberina zany zay. So ihany zany fa mbola teo ampiandohana, dia nitalao tamin'ny fanahy masina, nangataka tamin'ny fanahy masina mba hanamboarany ny rezo. Ry havana, teo no niseho ny fahagagana lehibe, teo ampandolehana
tamin'ny fangatahana zany ny fanahy masina anamboatra ny réseau dia nahita fahitana ako hitako mihitsy ohatra n'ireny tselatra ireny dia misy boribory kely zany ilay izy boribory fotsifotsy zany de hitako mahita fil zany fil ohatra ny hoe anankiroa dia tsy hitako zany ny afaran'io fil io fa ny zavatra hitako zany hitako zany lay ohatra ny tselatra mandeha amin'iny fil iny dia boribory kely fotsifotsy zany amin'ny lohany de mbola ohatrany hoe ohatrany tselatra ihany zany ny avy ao arinan'iny boribory fotsifotsy iny de mbola boribory fotsifotsy kely tena tsara be le izy satria tena hoe mazava be zany dia hitako zany izay boribory fotsifotsy kely zay de ohatrany hoe manaraka n'iny fili zany dia fotsifotsy mazava be ohatrany tselatra zany dia mandeha am'ilay fil zany le izy le fil anankiroa ry havana fa gagana nampahafatary ny fanahy masina satria teo ampangatahana taminy izahay teo amivavaka tena hoe nangataka taminy mpanamboarany réseau dia nasehoany hitako ilay fil any amin'ny toerana ny tomporery any no mahita azy any amin'ny toerana izay andehanany réseau zany ahafahany ilay mpanompon'Andriamanitra mivavaka tsara miaraka aminay ry havana tena fahagagana raha mahita ireny tselatra fotsifotsy mitselatra be reny ianao dia ohatrany zany ny lokony ilay nipetaka tamin'ilay fil ary nandeha tamin'ilay fil anankiroa ry havana fifandraisana ahafahanay miara-mivavaka mba tsy ho tapatapaka ny réseau no nampahafatary ny tompo fa niditra antsehatra izy nanamboatra ny réseau alleluia ho an'Andriamanitra avo indrindra ry havana tao arinan'izay dia tsy tapaka intsony ny réseau tany amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa afaka ny ara-mivavaka taminay izy mandra-patapitry ny fiaraha-mivavaka ry havana tena tsara ny tompo no ny tapitra ny fitaombavaka no ny tapitra dia tapaka indray lay réseau any mpanompon'Andriamanitra izany no mampafantatra fa ny tompo dia eo amintsika rehefa tena mitady azy sy mikatsaka azy amin'ny fontsika manontolo isika araka ny teny koa hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarany isika zany hoe zavatra araka ny sitrapony nefa dia omeny tompo izany ataony tompo izany ry havana tsara ny tompontsika lehibe ny tompontsika ary tena fahazavana tsy takatra heverina ny tompontsika satria na ilay fahazavan'ilay fil hitako tamin'ny fahitana teo ampandolehana za mivavaka dia hitako mihitsy tena hoe mazava be iny zavatra fotsifotsy iny mipetaka amin'ilay fil lasa mandeha lavitra tena hoe mitarika mandeha lavitra mihitsy zany lay fil zany efa eo lay fil fifandraisana zany efa eo fa hitako mihitsy mipetaka tamin'ilay fil le izy dia mandeha zany aingana be zany ilay fandehany ilay boribory kely fotsifotsy be zany lay boribory kely dia miampy le fil tariny zany dia mbola boribory kely andray koa de fil zany tarihany dia fotsy be ohatrany tselatra zany izay loko rehetra izay alleluia voninahitra ho an' Jesosy ry havana hoy ny tenin'ny tompo alohan'izao anao izao video izao hoy ny tenin'ny tompo amin'ny bokyny Jeremia 2:7-7 hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo indro izao no tompo Andriamanitry ny nofo rehetra moa misy zava mahagaga izay tsy haiko va amen ry havana mahay fagagana tsy takatra everitsika ny tompo Andriamanitra dia Andriamanitry ny fahagagana ary ainy avokoa ny zavatra rehetra oka isika tompoko
atoky azy amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ry havana, tiantsika ny tompo ary miantso antsika foana izy anatona azy dia mbola tsy tara. Raha mangetaeta ianao anatona Jesosy any Antananarivo any sy any ambanivohitra Antananarivo any, ka raha tena mitady marina any Jesosy tompo ianao, te andeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana, nefa tsy hitanao izay atao, dia afaka ianao tompoko mikontakte anay, satria ny tompo dia miandry antsika tsiraray avy. Ry havana, hoetery am-piandohana vita batisa ilay zazalahy tamin'ny rano be, na dia mbola mangatsika ary any aminareo any Madagasikara, dia omaly nataony tompo mihitsy tsara ny andro hoy izy ireo, nafana ny andro. Ny tompo no miditra antsehatra ka tsisy ny mahasakana. Ny ampiray ny mpanompo ny tompo hiditra amin'ny fanjakany ho any an-danitra. Ny ampiray ny ondriny. Ry havana, tiantsika ny tompo, mbola miantso anao izy amin'izao andro farany izao. Mifoaza, miova, miverena amin'i Jesosy, manetretena eo anatrehan'i Jesosy, dia anandratra anao izy, ho raisiny ianao ho zanany, ka andova ny lanitra isika tsiraray avy iaraka amin'i Jesosy tompo rehefa tonga ny fotoana. Ry havana, izay ny anio, mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Vonaitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.